Faly miarabantsika rehetrarehetra eto amin'ny MCTV. Ato amin'ny fandarana manokana Miaina Finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Tsara tokoa zany miaina amin'ny Fanahy Masina izany dia mirary soanao ny isan'andron'ity 2024 ty anie tena mpianatra antsika Andriamanitra hoe manahoana zany Miaina Finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina. Betsaka ny promessen'Andriamanitra, betsaka ny teny fikasana. Dia ao anatin'izay indraindray tsika ohatrany manana tendance hoe hiandry. Fa nefa nisy fotoana, nisy promesses, nisy teny fikasana nomeny Jehova any Josoa sy ny zanak'Israely. Arak'izay hitantsika senao ao amin'ny Josoa 4:1 ny 5 dia hoy izy hoe aroy Jehova tamin'ny Josoa, indro efa natolotro eo an-tananao Jeriko sy ny mpanjakany mba amin'ny lehilahy mahery. Jeriko sy ny mpanjakany ary ny lehilahy mahery. Samy manana ny heriny avokoa ireo ntonon'Andriamanitra ireo ary mbola tsy tonga teo ampofon'ny Josoa. Zany hoe Jeriko zany tena hoe tanàna goavana zany, raha ny mandany fotsiny dia tena hoe mampiaiky volana sy tonga tantara, sarotra indrindra zany hoe amakin'ny mandany Jeriko. Ankoatran'izay mbola eo ny mpanjakany, ankoatran'izay mbola eo ny lehilahy mahery izay hikuizana. Dia nefa ny Andriamanitra teto miteny hoe efa natolotro ho eo an-tananao. Zany hoe Andriamanitra efa miresaka au passé, efa vita soni ny fanolorana ny Jeriko io. Fa nefa tsy tonga dia tonga teo ampofon'ny Josoa izy. Fa zao nila ezaka tamin'ny Josoa, fantatritsika senao tao ambadiky n'io fa nisy torony Jeriko nataon'izy ireo niaraka tampisorona ary nampaneny anjomary izy ireo ary tena hoe tao anatin'ny enemana, tao anatin'ny herinandro nisy akta profetika goavana nataon'izy ireo. Andriamanitra manana taridalana manokana ho anao amin'ity taona 2024 ity. Raha nisy promesse na teny fikasana nataon'Andriamanitra, tsy hoe andeha isika senao andeha anao alleluia amen ary andeha tsika hoe hiterikona ikoraze les bras manoloana an'izay dia hiandry an'Andriamanitra hetsika, fa misy fihetsika, misy fietsehana ao ambadiky ny finoana andraisantsika ny teny fikasana. Dia ao anatin'izay isika senao no hiaina finaritra amin'izao 2024 izao. Misy fietsehana miandry anao na dia efa natolotra Andriamanitra anao azy, misy zavatra action miandry antsika tsirairay avy, fa ny finoantsika rehetrarehetra dia mila arahina azy. Sady zany ve dia hiaina finaritra miaraka amin'ny Fanahy Masina tokoa ny antsika senao dia samy tahian'Andriamanitra feno voninahitra.